Matio toko 10. Jesosy niantony apôstôly 12 ary naniraka azy. Matio toko 10 andininy 1 hatramin'ny 5. Ary Jesosy niantony mpianany 12 ankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofy rehetra. Ary zao no anarany apôstôly 12. Ny voalohany Simona, izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny. Jakoba zanaky Jebedio sy Jaona rahalahiny. Filipo sy Bartolomeo. Tomasy sy Matio mpamory hetra. Jakoba zanaky Alfeo sy Tadeo. Simona Kananeanina ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Ireo 12 reo dia nirahin'i Jesosy ka nodidiny hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny Jentilisa ary aza miakatra amin'izay tanànan'ny Samaritana fa aleo mankany amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Ary raha mandeha nareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitran'ny marary, atsangany ny maty, diovy ny boka, avoay ny demonia. Efa nahazo maimai-poana nareo, koa manomeza maimai-poana. Asa mitady volamena, na volafotsy, na varahana ho anatin'ny fehikibonareo, na kitapim-batsy ho amin'izay hale, na akanjo roa, na kapa, na tehina, fa ny piasa dia mendrika hahazo ny haniny. Ary izay tanàna na vohitra hiakaranareo, dia fantary tsara izay mendrika ao, ka mitoera ao aminy mandra-pialanareo. Ary raha vao miditra ao amin'ny trano ianareo, dia miara-habany ao. Koa raha mendrika ny ao an-trano, dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tonononareo. Fa raha tsy mendrika izy, dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Ary izay tsy ampandroso anareo, na tsy hiaino ny teninareo, raha miala amin'izany trano na tanàna izany ianareo, dia ahitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa, fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana, noho ny ho amin'izany tanàna izany. Tsy maintsy toriana ny filazantsara ny fanjakana alohan'ny hiverenan'i Kristy. Matio toko 10 andininy 4 hatramin'ny 17. Indro izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny amboadia, koa hendre tahaka ny menarana, ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandrema ianareo noho ny amin'ny olona, fa hatolony ho amin'ny sinedriona sy ho kapohiny ao amin'ny sinagogany ianareo. Ary ho entiny ao anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko, ho vavolombelona aminy sy amin'ny Jentilisa. Fa raha manolotra anareo izy, dia aza manahy ny amin'izay fomba hitenenanareo na izay holazainareo. Fa homena nareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Fa tsy ianareo no miteny, fa ny fanahy ny rainareo no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy. Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Ary raha manendrika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona, dia mandosira ho any amin'ny hafa, fa lazaiko aminareo marina tokoa, tsy hahatapitra ny tanànan'i Israely ianareo tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Sarobidy amin'Andriamanitra ny mpianatra manokantena hanompo azy. Hahazo valisoa io mpianatra io noho izany. Matio toko 10 andininy 4
hatramin'ny 12. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony, fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompo-trano no nataony hoe Belzeboba, tsy maika va ny ankohonany? Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay reny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tampo-trano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy vary 20 ihany va no vidin'ny tsintsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ary amin'izany na zovo ny hanaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia hekaiko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa na zovo ny handa ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavitra kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho, fa sabatra. Fa tonga aho hampifandrafy olona amin'ny rainy, ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vinanto vavy amin'ny rafozam-baviny. Ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavaliny. Mika 7:9. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy, dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy, dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy manaraka ahy, dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy, ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia hahazo azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany satria mpaminany izy, dia handray ny valim-pitian'ny mpaminany. Ary izay mandray olona marina satria olona marina izy, dia handray ny valim-pitian'ny olona marina. Ary na zovy no manome rano mangatsiaka, na dia eran'ny kapoaka ihany aza, hosotroina anankiray amin'ireo madinika ireo satria mpianatra izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. No
fianarana oeray fifalinay fiagananay fanahinao mampianatranay afaka manatona anao zay fitiavanao fahafatesana